telopolo taona nitoriana ny filazantsara tanora masiny taosy saika efa nahatety amin'ny Madagasikara mihitsy ny lazany. Dingana maro ihany koa no lalovan'ity antoko-pira ity tao anatin'izay fotoana izay isany napetraka olona mampiavaka azy ireo hatrany ny teo amin'ny lafo ny famorona kira sa Sylvain setra Andrianabo. Malalana ity mangataka aminao zahay Kristy. Iraro isan'ny ahafantarana ny tanora masina Itaosy. Antoko-pihirany FLM Ambohimasina Itaosy niorina tany amin'ny taona 1990. Teny tokotany-piangonana no niantombohan'ny asa fitoriana filazantsara no tarihana andia tanora maromaro. Teraka teo nofinofy ampita hafatra, fanantenana, finoana ho an'ny malagasy iray manontolo. Tamin'ny raika amby 20 izy niforona tamin'izay fotoana izay tatsy ambany atsy amin'ny hitanao isaky ny lahady dia mamorona jiafotsy dia ao dia izay lena nafarony ny lava tamin'izay angamba ry zareo tamin'ny voalohany raha tsy diso aho dia zara raha nisy 30 tamin'ny fisokafana voalohany dia nivoatra teniny ny rehefa nivadika dia tao foana angamba nisy nefatra taona dia rehefa nanomboka anazy taty amin'ny fiangonana zay vao nitombo tsikelikely le mpikambana fa zay ny tena mafy nenana tamin'ny voalohany. Nampiavaka hatrany tanora masina Itaosy ny tononkira izany hoentin'izy ireo mifototra kokoa amin'ny fiainam-piarahamonina ary misarika amin'ny fibebahana. Zavatra tsapany aloha zany dia nomen'Andriamanitra talenta reo mpamorokira anay zay ngamba ny azoko amezana azy io mety nampiavaka anay namorona niranay voalohany ava ny tena sividekeranay tena nanomboka tena nafahatarana ny olona ny tanora maty ISDN zany hoe sediny rino ny afahatarana azy angamba hoe mba omeko sa tena ny tena lana ny voizy nanao andreny kalvani reny nanao andreny mamelany nosinay reny dia rehefa avy eo moa izy lasa dia niovan'ny lova jolita atsika teo ny lovandreny dia nanomboka atao amin'ny lovandray atao amin'ny vola se dia lova nanao andreny matoky manao andreny Jesosy. Taona 2024 feny 30 taona katroka ny antoko-pihira tanora masina Itaosy. Ankehitriny efa mahenika ny 930 ireo mpikambana anatin'ny antoko-pihira itoy hatrany ny asa fitoriana. Kiranay zany zao sivy fa amin'ny faha-30 taona ty rehetra Andriamanitra mamoaka an-dakira 10. Ny teny ngamba dia ny raha mbola hoe mbola omeny toko hery dia raha mbola dia nimezaka hoe anao ny tsara isonda anao ny tsara ezaka nanao ny tsara hatrany hoe teto anao dia andao ezaka kely eto indray dia zay zany ny tanjona fimba tsy vita ny eritreritra fa Andriamanitra manao an'io. Matomboka amin'ny faran'ny volana janoary avy izao ny fankalazana ny jobily faha-30 taona ny antoko-pihira. Izy sy Omar Oman ho amin'ity taona ity raha ny fanazavana izy ireo.